Raha ny zava-misy eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra indray kosa dia nametraka fetrora ho an'ny ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra raha matola laura valomanana ny sendika ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny ilay antsotsika hoe SMKAR ahafahan'ny mpitantana mamaly ny hetahetan'izy ireo tafiditra ao anatin'izany moa ny fanomezana ilay antsoina hoe prime isan'izany ihany koa ny fitsinjovana ireo mpiasan'ny kaominina izay misotro ronono. Fanazavana. Nanome roa amin'ny fitopolo ora ny ben'ny tanàna laura valomanana ireo mpiasan'ny kaominina Antananarivo renivohitra mikambana ao amin'ny sendika SMKAR. Fotoana izay napetraka ireto mpiasa mba mahany ny ben'ny tanàna ny olan'ireo olona nandeha nisotro ronono nanomboka ny taona 2024. Hatramin'izao tokoa mantsy dia mbola tsy nahazo ny vola tokony horaisin'izy ireo amin'ny fotoana andehanany misotro ronono izy ireo raha ny fanazavana nataon'ny mpitarika ny SMKAR. Toy izany ihany koa ny famahana ny olana eo amin'ny prime fanome ny miasa indroa isa-taona. Matony olona retraité zany dia navita-betaka amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra izy. Dikan'izay tsy mendrika azy valom-babena omena azy zao. Lizy raha teo tsy hoe valom-babena fa zoan'ny feno tanteraka. Ka mangataka zany zay hoe aloavy araka ny tokony ho izy retraiten'ireo zokonay fa misotro rononon'ireo satria izay mpiasa mbola andeha dia zao dia mbola tsy miampy izany retraité dia leo alony zoany. Faharoan'izay eo ao anay aperinasa le prime fampiresahana teo. Mangataka prime zay satria tsy te hangataka fisondrotan-karama noho izany mba omeo le prime. Fantareo ihany karaman'ny kaominina fa tsy mahavelona izany. Tsy nangataka an'izany fa zay hoe asondroty. Fapetraka eo fotsiny omeo le prime zay efa omehana isa-taona. Aorian'ity fe-potoana 27 ora ity dia nilaza ny roso amin'ny fitokonana fanairana ireto mpiasa ireto. Ary ihany koa milaza ny ampiakatra ny raharaha eny amin'ny ambaratonga-pahefana mahefa.